Manonona ny fiadanan'ny tompo atsika rehetrarehetra indray izay mpanaraka an'izao fandaharana izao ny rahalanao anadanao jo rasatamalala ny eto mifampizara aminao indray ny tenin'Andriamanitra. Voalohany indrindra dia misaotra lehibe an'Andriamanitra isika, misaotra an'Andriamanitra lehibe isika ny amin'ny ora sy ny fotoana izay mbola ahafahana mifampizara, ahafahana mifampahery, ahafahana indray mampijoro anao, ahafahanao matakatra, ary misaotra ihany koa ny amin'ny tompon'andraikitra ao anivon'izao fandaharana izao nanome anay sehatra ahafahanay mitory ny fahamarinana aminao indray. Ary dia manasa anao ao anatin'izao fotoana izao naharaka hatramin'ny farany ary misaotra sahady ny amin'izany fanaranao an'izany izao fandaharana izao. Misy matoky fa misy fampianarana voarainao indray androany, misy zavatra takatro indray androany ary ampahery anao ny hafatra androany. Hivavaka avy hatrany angambontsika ray io dada malalo rainay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo ianao. Araka ny teninao manao hoe izao olona foroniko ahy izao dia anambara fideranao ahy. Ka nidera ny laza ary ny voninahitra dia miala ty aminay tompo fa ho anao rery ihany. Misaotra anao dada satria mbola afaka mitory teny eto amin'ity toerana ity indray androany. Hitory ny fahamarinana, hitory ny faha-terahana indray sy ny faha-teraham-baovao. Ampiteneno aho Jesosy araka ny teninao hoe izany ametraka teny eo am-bavanareo. Ity indray mimpanomponao ankehitriny, hiteny anambara ny fahamarinana. Ampitenenao androany, ampetseo androany. Aoka ianao no hita eto fa tsy zary ho anao rery ihany. Aloha indrindra ka mandrakizay ny voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eny ry havana, ny lohahevitra antsika amin'ity androany ity dia izao hoe ny faha-terahana indray. Te hisintona anao mihitsy amin'ity androany ity hoe raha tena kristianina marina izao sy ianao, raha tena mpino marina izao sy ianao, dia tokana ihany ny tanjona dia ny fiainana mandrakizay. Fanontaniana mipetraka dia hoe ahoana ny fomba azahoana an'izany fiainana mandrakizay izany. Dia tsotra ny avaliko anao androany hoe andao amaky baiboly tsika ry havana. Andao jerena ny ao amin'ny Jaona toko fahatelo andininy fahatelo ka hatramin'ny fahadimy. Izay aloha ny jerentsika voalohany. Amin'ny anaran'i Jesosy, Jesosy namaly ka nanao taminy hoe lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Hoy Nikodemosy taminy, ataon'ny olona ahoana no nateraka rehefa lehibe? Moa mahazo miditra amin'ny kibon-dreniny indray va izy ka hateraka? Jesosy namaly hoe lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra ny fanjakan'Andriamanitra. Raha nahenao an'izay teny izay ianao dia reto teny anankiroa reto ny tena hoe navesa-danja sy tena hoe nahaliana ahy dia izao hoe raha tsy ateraka indray ny olona tsy afaka ny ahita ny fanjakan'Andriamanitra. Izay ny voalohany. Faharoa, raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra ny fanjakan'Andriamanitra. Fanontaniana mipetraka amin'ity andro androany ity rahalahy sy ranabavy, ianao izay miaino ahy, efa nateraka indray ve ianao? Indray andro nametraka fanontaniana ny tanora izay tezaiko tao anaty fivoriana, tao anatin'ny Facebook ihany koa. Zao ilay fanontaniana napetraka hoe
efa nateraka indray marina ve? Ny famaritana natao hoe teraka indray mantsy a de le hoe nandray an Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany anankiray izay. Le nateraka indray koa de le fahateraham-baovao zany hoe vita fibebahana de nandray ny famonjena. Nateraka indray koa de hoe nateraka Andriamanitra. Satria izao mantsy rehefa atao ny famaritana tsotsotra raha tsika avoaka tao anatin'ny kibon'ny dada sy neny de nateraky ny nofo izay. Averiko a, nateraky ny nofo izay. Fa raha tsika rehefa nateraka Andriamanitra, nateraka indray fahateraham-baovao de nateraka Andriamanitra tsika ka araky ny teny zay hoe Jesosy Kristy ny tompo sy mpamonjy ny fiainantsika, niala tao anatin'ny fahaterahan'ny nofo ka miditra ao anatin'ny fahaterahana indray. Nanontany an'izay ankizy namako zay aho hoe tezaiko zay hoe ianao efa nateraka indray? Oui, efa nateraka indray a tamin'ny oviana, tamin'izay nandray fanasan'ny tompo, tamin'izao daty. Ny fahafantaran'ny olona ny fahaterahana indray ry havana de ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Ny fahafantaran'ny olona ny fahaterahana indray de fanaovana batisa any amin'ny ranobe. Ny fahafantaran'ny olona hoe nateraka indray izy de ny firisoana any amin'ny katekomena, any amin'ny kominy voalohany satria nandray an' Jesosy. Fa natao hoe nateraka indray. Raha jerena ny tenin'Andriamanitra de zao hoe nateraky ny rano sy ny fanahy. Ahoana moa zany rano sy ny fanahy zany? Ny rano dia tenin'Andriamanitra izay tsy iza fa Andriamanitra ihany. Le rano manadio, le rano manafaka, le rano mandrantsana, manafaka anao ao anatin'ny fiainana zao tontolo zao. Le tenin'Andriamanitra izay Andriamanitra miteny ao anatinao. Satria rehefa zanak'Andriamanitra ianao de misy raha amin'ny dadanao ao. De ohatr'izany koa ilay nateraky ny fanahy. Rehefa ny olona nateraky ny fanahy de misy fanahy masina ny asa tao. Nahatonga azy niova fo, nahatonga azy mibebaka, niova ny fomba fiteny, niova ny fomba fiakanjo, niova ny fomba famindra. Lasa liana te hivavaka, lasa liana amin'Andriamanitra, lasa toritory fo, lasa tia mamaky baiboly. Ry havanao, fanontaniana mipetraka ho anao, efa natsapa marina ve ianao? Ny fahaterahana indray, efa nateraka indray marina ve ianao? Nateraky ny rano, nateraky ny fanahy. Mety ho possible nisy pasteur zay zao niaraka tamiko a, tena mahay théologie be zany, mahay mivavaka be zany, mahay verset be zany. Fa izao ry havana, mbola tsy nateraka indray. Ary rehefa fantatrao hoe pasteur fa raha tsy nateraka indray no tsy zavatra fantany zany hoe ahoana marina zany nateraka indray. Tsy zavatra fantany zany. Indray andro raha hitory teny aminao eto aho de ny tantaram-piainako no toriko aminao ary zavatra niainako no ambarako anao. Tamin'izaho taloha tamin'ny mbola vao tezainy dada sy neny, mivavaka, andeha araka ny fombafomba amin'ny fiangonana taloha, fiangonana zokiny. De samy hafa be ny fomba vavako tamin'izany. Fahazarana, routine, lasa ohatra ny fombafomba sisa. Ary ny tena olana de izao, alefalefa fahoany fotsiny izy fa tsy fantatra akory hoe misy Andriamanitra sa tsy misy Andriamanitra, fa hoe mivavaka hoy ny olona.
dia mba mivavaka. Fa izaho nefa 23 décembre 2014 tamin'ny 7 tamin'ny fiangonana izay tsy tononoko anarana, pasteur Ratafy, mety ho fantatrao ihany ngamba le fiangonana. Zay ny dokotera nampiteraka anahy tao anatin'izany hôpitaly zany, tsy iza le hôpitaly fa le fiangonana nampiteraka anahy, natonga nateraka indray. Izy ny docteur spirituel, ny date d'anniversaireko spirituel zany de 23 décembre. Voafaritra mazava tsara. Nanomboka teto aho de kotran-dranomaso ny tavako, ny akanjoko, ny bebaka, izaho zay olona tsy mahay miresaka amin'Andriamanitra, izaho zay olona tsy mahay mivavaka, lasa nahy nielokeloka, lasa migogogontomany, toritory fo, namboraka amin'ny fahotako sy ny faratsiko teo anatrehan'i Jesosy, ary niaiky an'izany, ary nampatsahivo ny fanahy masina ny fahotako rehetrarehetra sy ny bebako teo anatrehan'i Jesosy. Tao aorianan'izay dia natsapa lalina fa niova, ary tsy za rery no natsapa lalina fa hatramin'ny dada sy nina, hatramin'ny fianakaviana, hatramin'ny fiarahamonina hoe tao niova. Fa ahoana lahy tao lasa mivavaka be? Fa ahoana lahy tao lasa manao fifadikanina? Fa ahoana lahy tao lasa tia mitory teny, tia mizara ny fahatsaran'Andriamanitra, elanganao pastera? Izahay le faha-terahana indray, izahay le faha-teraham-baovao. Tsapako lalina taty anatiko tao aorianan'io 23 décembre 2014 io, taloha ny fahavalo ambin'ny folo taonako no vangian'i Jesosy aho. Araka ny tenin'Andriamanitra, amin'ny vava no anekena nazahoana famonjena. Tao anatin'izany vavaka nataoko izany dia manomboka hatreto Jesosy, ianao ny tompo, ianao ny mpamonjy ny fiainako. Dia nateraka Andriamanitra, dia misy tenin'Andriamanitra ty amiko, zay le rano. Misy asa ny fanahy ty amiko, zay ale nanomboka niova amin'ny fomba fiteny, niova amin'ny fomba fiakanjo, niova amin'ny fomba famindra, niova ny tontoloko tao anatin'izany zavatra zany. Tsy midika akory hoe lavorarina parfait, fa niova ilay natiran'Andriamanitra mitsofoka tato anatiko tato, lasa mpandova, lasa zanak'Andriamanitra, lasa naterak'Andriamanitra. Halleloja. Petraka amin'ny fanontaniana ho anao izay miaina izao afatra izao. Tsapanao ve? Efa tena nateraka indray ianao, na pasteur ianao, na mpinotsotra ianao, na efa mpivavaka ianao. Fanontaniana mipetraka, efa nateraka indray marina ve ianao? Averiko ny resaky Nikodemosy Jesosy, fa tsy afaka ahita ny fanjakan'Andriamanitra raha tsy nateraka indray. I Nikodemosy ny tenenan' Jesosy an'izany, fa ankehitriny ianao izay maheno ny tenenan' Jesosy indray androany, hoe efa nateraka indray marina ve? Raha lasa ranabavy, raha efa tena nateraka indray marina ianao, efa tsapanao lalina zany fahatsapana zany nateraka indray zany, eraina Jesosy, voninahitra ao an'Andriamanitra rirany. Fa raha mbola tsy nateraka indray ianao, dia fotoana izao andinianao, amakinao an'ity Jaona 3:3 ty, ahafahanao tena mijery fitaratra, mandiny tena, miverina amin'Andriamanitra hoe aika izaho tsy afaka ny andova ny lanitra raha tsy nateraka indray. Ry havanao, lalana anankiroa tsy maintsy lalovanao ao aoriana ny fahafatesana, na fiainana mandrakizay, na fahaverezana mandrakizay. Rehefa manontany ianao aiza amin'ireo no tianao, dia tsisy teny mihitsy hoe any amin'ny elo, fa raha miala eto zay dia any amin'ny fiainana mandrakizay. Fa nga ny fiainana mandrakizay ho an'ny olona rehetrarehetra,
Longe vakitsika ty teny ty Jaune 3:16. Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao nomena ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandraksaina. Izay ry havana ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao nomena ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandraksaina. Ny mino azy no tsy hivery fa tsy ny olona rehetrarehetra. Iza le mino azy eto? Ilay olona efa nateraka indray mino. Mpino ny filaza azy? Efa nateraka indray. Ao anatin'izao fiainana misafotofoto izao ry havana, tena variana mihitsy atato ato izay fa tena miareko lalina hoe fa manakaiky izany fiavian'i Jesosy izany, fa manakaiky izany fiavian'i Jesosy izany. Dia mahavariana ana ny toritenin'ny pasteur ankehitriny izay miala tsiny fa mety hana fotoana anao raha mbola ao anatin'izany ianao. Fa lasa tsy mirona makany amin'ny fiainana mandrakizay fa mampifikotra ny olona eto ambony tany. Fipoahana ara-bola hotahiana am-paosinao alefaso ny ampahafolon-kareny, alefaso ny rakitra raha lasy ranabavy ao. Tsy vanim-potoana izany intsony izao fa araka ny tenin'Andriamanitra hoe ka tsao aloha ny fanjakako sy ny famarinako dia anampy anareo izany rehetrarehetra izany. Mahagaga ny ry havany fa avadiko ny olona ilay izy ohatrany hoe ka tsao aloha izao zavatra rehetrarehetra izao dia anampy anareo ny fanjakany sy ny famarinana. Ary avoatry ny olona mihitsy le hoe Andriamanitra manan-karena, tokony hanan-karentsika. Ary misy mitondra fampianarana hoe misy devoly mihitsy ianao, misy blokazy mihitsy ianao marary lava io, ianao tsy manam-bola hoe bokany trosa io, devoly sy ny karaza. Avoitra izany fampianarana izany. Fa tsotra ihany ny zavatra teneniko anao raha lasy ranabavy amin'ity andro androany ty. Raisy Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Avelao izy hanjaka amin'ny fiainanao rehetrarehetra mihitsy, na amin'ny asanao, na amin'ny tokantranonao, na amin'ny ara-bolanao. Avelao hiditra an-tsehatra Jesosy ao anatin'ny tokantranonao. Avelao izy hitatana ny volanao. Avelao izy hitatana ny fiainanao manokana. Dia hitanao eo. Tiako tenenina aminao, faha-terahana indray no tediavinao. Indraindray tsy olana io problème, fa tena le Jesosy tsy hanananao mihitsy ny problème. Be dia be ny olona mila délivrance etsy sy eroa, fa za tena manentana anao raha lasy ranabavy. Rehefa tafatsofoka ao anatinao Jesosy, midélivrer ny zavatra ratsy rehetra ao anatinao. Ny tenin'Andriamanitra dia midélivrer anao. Jesosy miditra ao anatinao dia midélivrer anao. Fanahy masina miditra ao anatinao dia midélivrer anao. Fa tsy voatery hiantso pasteur à gauche sy à droite ianao. Fa tiako hatakatra mihitsy ny sainao androany fa tena mila ny Jesosy ianao ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Mila ateraky ny rano sy ny fanahy ianao. Ary tena mila an'Andriamanitra ny fiainanao. Lasy ranabavy. Tsy fotoana izao anaovana intsony ny fitatatatana ny évangile de prospérité na fitoriana filazantsara ny ara-nofo, satria izany daholo ny atao amin'ny mpanompon'Andriamanitra ankehitriny. Fipoahana ara-bola, hotahiana sy ambinana ianao, azo katokatoka ianao, azo vilay ianao. Raha lasy ranabavy eo. Tiako ny manambara anao androany, any Jehovah ny tany izay rehetra eo aminy. Any Jehovah ny tany izay rehetra eo aminy. An'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Rehefa tiany omenanao dia omenanao amin'ny fotoana rehetra, amin'izay mampety, amin'ny fisainany. Araka ny tenin'Andriamanitra manao hoe
Ny zavatra nampanantenain'ny baiboly any ry havana dia ny hohanintsika sy ny hotafitsika sy hosotrotsika. Aza manahy ianareo an'izay hohaninareo, izay hotafinareo, izay hosotroanareo. Zay ny nampanantenan'Andriamanitra. Fa tsy ny teny izy tsy maintsy azo feo hita ianao. Ho lasa lavitra ianao amin'ny inona moa ty amin'izao taona izao, azo vilay ianao amenna. Alefasiny ampahafolon-karena fa zay mandrotsaka ihany no mahazo be. Afantarany olona an'Andriamanitra dia tomboky tapany andoherany. Mialatsiny foatra mafimafy ilay toriteny, fa tena te hisarika ny sainao mihitsy androany. Androtsika dia tsy ny eto tany, fa ny fiainana mandrakizay. Raha te hanana ny fiainana mandrakizay ianao, solution omeko anao dia ny faha-terahana indray. Aza miazakazaka be, hamonjy fiangonana, hamonjy pasteur, fandana miazakazaka, mandray an' Jesosy, mitady an' Jesosy, hanompo an' Jesosy. Amaraparana ny toriteny zao asianao. Mino aho fa nanova indray anao zao toriteny zao ao anatin'ny fiainana sarotsika izao. Raha mijery ianao amin'ny apokalipsy dia efa zavatra ao anatin'ny apokalipsy izao iainantsika izao. Fa tena efa ho avy tsy ho ela amin'ny fampiakarana. Fanontaniana mipetraka dia izao hoe efa vonona ve ianao rahalahy, efa vonona ve ianao ranabavy, efa tena nateraka indray ve, efa vita fibebahana marina ve, efa any Jesosy ve ny fiainanao. Rehefa any Jesosy ianao, arahaba soa arahaba tsara, ary eto ny jiro, mila mafana mandrakariva, mila mirehatra mandrakariva, mba tsy ho sahala amin'ny virginité miadala sy virginité miendry. Raha mbola tsy manana an Jesosy ianao androany, manasa anao hamaky an'ity jaune 3 ty, fa io ny bazy ny fidiranao amin'ny varavaran'ny lanitra. Io ny bazy ahafahanao miditra amin'ny fanjakan'ny lanitra, dia ny faha-terahana indray. Misy matoky aho fa nameno ny fonao Jesosy androany, ny zavatra voarainao zay androany. Aza maika amin'ny zavatra be dia be, fa dinio tsara ho tenin'Andriamanitra io hoe efa nateraka indray marina ve za, efa an Jesosy marina ve za. So dia mba diso izany lalako izany, so dia mba tsy hisy izany zavatra ataoko izany. Mino aho fa mangenao ny tompo dia voninahitra ao an'Andriamanitra irery ihany. Hivavaka isika raha io. Mino aho fa namangy ny sambatan'olona indray ianao androany. Taiofeny ny ara-panahiny izao olona miaina an'izao afatra izao. Amangy ny sambatan'olona ianao. Ary ninina famaimainana sy fangatsiatsiahana amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Anafaka ianao. Raha ny zanaka nanafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo ny teninao. Ary ataovy tsapany zareo amin'ity andro androany ity, fa tsy afaka hiditra ny lanitra izy raha tsy nateraka indray. Ary rehefa nateraka indray dia azo antoka zato isan-jato ny fiainana mandrakizay. Misaotra dady aho afaka mitory-teny indray androany. Misaotra fa misy matoky aho fa misy olona voaova indray amin'ireo olona izay miaino ary eo. Dia ho anao irery ihany ny voninahitra. Amin'ny anara maherina Jesosy. Amen. Omena ny tompony fandaharana ny fitenenana, fiadanana ho anao sy ny ankonanao. Maranatha, ho avy tsy ho ela Jesosy.